mandoa am-pirenena mila petraka ny daty mazava na tanterana azy tsy ilana famatsim-bola avy any ivelany hoy ny mpanao politika. Boxa maito amin'ny tsena Bouchard manantika ny 500 tapitrisa ariary ny fatiantoka ho an'ny mpivarotra iray. Fitsirena FEC FRD FMI misy ny fahatarana ny fampiasam-bola miena ny fampidiran-ketra sy ny fampiasam-bola ho an'ny sosialy hoy ny FMI. Manatitra ny arabatongo klasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana mampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiaram-pirenena sy ny sosialy avy hatrany sy ny fampitadiavana ary ny laharana be ny solika teny amin'ireo tompo-mpanjara solika maro teto an-drenivohitra ny folakandro teo zara raha nahitana lasantsy ihany koa teny amin'ireo tompo-tsolika toby-mpanjara maromaro no tsy nahitana lasantsy intsony raha nahitana filarana kosa tamin'ireo sisa hafa mbola nanana tahiry niteraka fahasorenana ho an'ireo mpanjifa izany ka angatan'izy ireo ny tena marina sy ny vahaolana isorohana ny tranga tahaka izao. Tsy misy tokony ahina ny famatsiana solika ary tsy hisy fahatapahana izany hoy kosa ny fanamafisany ministry ny angofo. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Artanjo. Nahitana filaram-be ankamaroany ireo tompo-tsolika teto an-drenivohitra sy ny manodidina androany nisy ireo efa tsy nahitana lasantsy intsony raha ny laharam-be ireo sisa nanana tahiry. Ny lasantsy ihany no tena voakasika ny fikorontanana saingy tsy nisorana kosa ny gazoaly sy ny solika fandrehitra. Niteraka fikorontanana ho an'ny mpanjifa ity tranga ity indrindra ho an'ireo tsy maintsy mampiasa lasantsy amin'ny fiainana andavanandro. Latsaka hatrany Ambatoroka tany zao nitady essence tsy nahita mihitsy hatraty dia verina ho any atao sy azo ka manao betraka dia eo ianao zany mikajy anazy manao betraka ianao zany dia ianao malala an'ilay lalana ataonao fotsiny. Ilaharana be ilay izy ka ilaharana ny amin'ny sasany indray atsasaka adiny misy adiny ray mihitsy izy aloha amin'ny lafanay manelingelina ihany satria na le kelina ianjiana ary tsy tratra ny lera omeny zareo. Manjazava amin'ny rehetra ny tena antony tsy mampisy ny lasantsy eny amin'ny tompo-tsolika ka tokony hitondrana fanazavana ho ny faneho-kevitra. Tsy ny rehetra mantsy no manana fahafana manangona any ka tsy maintsy miaritra ny tsy misy ireo tsy afaka manao izany tranga izay miteraka fahatsiantoka sy fahasahiranana. Atoatona nomboka tamin'ny lahady zao ohatran'ny filarana daholo le stantion dia sasany tsy mivarotra hoe tsisy tsony. Misy avy ny any misy stantion tsy misy fa misy fa filaram-be za zao mety hoe miferitrertako amin'ireo zao mety hoe tamin'le fetifety teo reny dia be da be mividy an'le solika dia tsy maraka le izy dia tsy hoe miandry arivazy manaraka indray zany dia mety hoe mba milamindamina. Ny anahy zao ataoko plainte dia rehefa tsisy dia mijanona tsy mandeha namono atao rehefa tsisy. Tsy misy tokony ahina ny famatsiana solika ary mitohy tsy misy fahatapahana izany hoy kosa ny ministra tompon'andraikitra. Efa misy ireo samy mpitondra solika vinavinaina ho tonga ny 13 aprily farafatarany. Telo herinandro ao aorian'izay dia isambo hafa indray ho tonga ihany koa. Ho betsaka kokoa aza ny solika ho avy raha oharina tamin'ny teo aloha raha ny fanazavana. Amin'ny voalohany doan'ny herinandro avy eo efa ho tonga indray ny sambo advantage pension izay mitondra solika ho an'ny Madagasikara. Any amin'ny 13 any angamba ny farafatarany 13 avril any tonga eto Madagasikara ilay sambo. Mitohy tsara ny famatsiana solika atsika. Aorianan'iny efa dia efa prévu ihany koa ny sambo manaraka aorianan'io le advantage pension amin'ny 13 avril io mbola misy sambo telo herinandro eo manodidina telo herinandro aorianan'io any amin'ny voalohany doa amin'ny volana May ihany koa dia efa misy sambo avy indray. Izay le mi-anticiper zany tsika efa vita planina daholo zany izay le famatsiana solika atsika izay. Tsisy fahatapahany famatsiana solika atsika fa ho avy amin'ny 13 avril zao ny sambo manaraka. Ny sambo aorianan'io 13 avril io dia efa programme ho avy amin'ny voalohany doa amin'ny volana May. Raha isam-bolana isaky ny 13 andro eny tonga ny sambo amin'ny ankapobeny fa amin'ny indray mitoraka ty aorianan'ilay 13 avril dia telo herinandro aorianan'ilay 13 avril dia efa misy sambo avy indray ho sambo izay mitondra solika ilayntsika anatin'ny ray volana ihany koa. Mampiatra ny amiaina momba ny angovy Madagasikara. Midika izany fa tsy mbola anaty krisitsolika isika raha nandray io fanapahan-kevitra io hoy ny fanamafisana saingy fepetra tsy maintsy noraisina mialoha izany ahafana miatrika ny ady misy any Moyen-Orient.
fanitondra fanazavana mikasika ny fandraisana ny fanapahana amin'ny fampiarana ny ameana momba ny angovo eto Madagasikara nanomboka omaly ary aritra 12 andro ny teo anivy ny ministera ny angovo sy ny akoranafo androany ho fampiatona ny fampiarana ny mécanisme d'ajustement automatique des prix izay napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanarana ny fiovany vitsolika no nandraisana ny fepetra ameana momba ny angovo hoy ny ministra tompon'andraikitra fepetra izay mitsinjo ny famatsimbolam-panjakana no mampitohy ny famatsiana soloka ihany koa hoy ny fanazavana eo amin'ny rantsariny miartanjona. Afana mampiatona ny fampiarana ny mécanisme d'ajustement automatique de prix na ny fanovana ny vidin'ny solika isam-bolana mifanaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay fepetra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy ny tsy fampiarana ny vidin'ny solika tena izy no antony andraisany ny fepetra ameana momba ny angovo hoy ny ministry ny angovo androany fepetra izay sady mitsinjo ny famatsimbolam-panjakana no mampitohy ny famatsiana solika. Nyadilevitra tamin'ny FMI zany izay débat goavana be satria metana conditionnalité apetrany le fampiarana mécanisme d'ajustement automatique isika moa tsy maintsy miaro ny teti-bola-panjakana sy ny mpanjifa ihany koa dia nyadilevitra taminy zany hoe ahoana raha ahampy ny mécanisme d'ajustement automatique io raha ahampina zany io a dia manao amin'ny mesure d'urgence tsika ahafahana manantona azy satria tsy afaka ahampina fotsiny amin'izao io a fa conditionnalité napetrany raha ohatra indray nefa ka ataontsika tonga dia vérité de prix le izy dia tsy ho zaka ny mpanjifa ihany koa dia tsy maintsy mijery eo amin'ny lafiny ara-teknika zany hoe inona ny tena fepetra mety sady hitsinjo ny finance publique no ahafahana manohy ny famatsiana solika dia izay zany mahatonga an'le fampiatonana le mécanisme d'ajustement automatique avy amin'ny urgence énergétique. Goavana ny elanelana amin'ny vidinsolika miatra eto amintsika sy ny vidiny tena izy amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny fanazavana ka nampiakarina 200 ariary isam-bolana hatramin'ny farantaona aza ny vidinsolika tsy ho tratra ny vidiny tena izy tsy maintsy nirosoana araka izany fifampiresana tamin'ny FMI makasika ny afana mampiato ny ajustement automatique des prix ka nametrahana io ameana io. Zao no mividy zany dia any soara romanina no mividy dia io $1750 par tonne io prix nividianantsika azy mety mihoatra an'io mety lasaka an'io indraindray le $1750 par tonne io zany raha vaditsika ariary par litre fotsiny dia le $1750 multiplientsika an'le taux de change au mal ohatra raha isika ponctuellement izy 4163,08 dia ny densité ana gasoil eo amin'ny 0,8325 eo manino moa ny ilaina le densité satria tonne poids et le litre volume dia multiplientsika par densité zany le prix zay dia mahazotsika prix fort mihoatra ny 6000 ariary par litre zay zany le prix fort io 6000 ariary par litre io dia prix hors taxe hividianantsika azy any ivelany prix zany io mbola tsy mitenir compte amin'ny frais de transport avy any soara makaty Madagasikara raha manao hypothèse zany tsika hoe mo atao zéro daholo le rehetrarehetra ao dia le prix fort any potiny mbola lafilavitra no le prix à la pompe tsika amin'izao prix à la pompe tsika amin'izao 4660 ariary par litre zay le étendue an'le choc zany koa io raha manaraka le mécanisme d'ajustement automatique tsika dia hiakatra 200 ariary isam-bolana raha ohatra ka manomboka amin'ny volana mety tsika mampakatra 200 ariary isam-bolana dia micalcule mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre jusqu'à décembre zao mampakatra 200 isam-bolana tsika dia 1600 ariary ny total an'izay mbola tsy atratrarana an'le prix zay or le 200 ariary par litre isam-bolana io micréer écart entre le prix à la pompe sy le vérité de prix satria matakatra 200 tsika nefa le écart amin'izao bobaka be dia matakatra 200 isam-bolana zany tsika akatra 200 fa en totalité 1600 ariary mety écart fa efa micréer passif io zany entre temps ny passif créé io dia mihoatra ny 1500 milliards d'ariary mihoatra ny 7500 milliards de FMG zay tsy ho zakatsika fa tsy zaka ny budget atsika zany zay sady isy fiantraikana amin'ny fiasan'ny fanjakana amin'ny lafiny rehetrarehetra satria lasany amin'ny subvention na solika zany le teti-bola nefa
miakatra ihany le viditsolika. Nambarany ministry ny angovo fa sady tsy anaraka ny ajustement de prix automatique no tsy anaraka ny vidiny tena izy izay tsy ho takatry ny be sy maro ny viditsolika fa tsy maintsy misy kosa ny kaja ra toekarena sy ara teknika iarahana amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ahafana mametraka ny viditsolika. Ny fampiakarana prix zany dia tsy anaraka an'le mécanisme d'ajustement automatique nefa tsy anatratra ny vérité de prix indray maka koa fa tsy maintsy misy kajy ara économique sy ara teknika zany zay arahana ministère de finance anaovana an'izay fanaovana viditsolika zay. Akoatran'izay nefa dia misy fiantraikany ihany koa eo amin'ny teti-bolan'ny JIRAMA amin'ny fividianana solika hoentina amatsiana herinaratra atsika ny fiankaran'ny viditsolika io dia tsy maintsy naka izay urgence énergétique zay tsanytsika ahafahany JIRAMA manana moyen kokoa hiatrehana an'le impact an'le tension géopolitique any Moyen-Orient dia ny paikady zany hoe ahoana no ahafahany JIRAMA araka izay azo atao misitraka énergie renouvelable ohatra hoe solaire ao anatin'ny fotoana foy fantatra hoe sarotra efa hiezaka anao an'izay zany izy dia amin'ny fampiasana an'ile urgence énergétique zany mety ho ahafahany manatanteraka an'izay. Miatreto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara ary noferana 5 andro ny amehana momba ny angovo raha ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana no raisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra manokana. Misy fetraka mivantana amin'ny famatsiana angovo eto Madagasikara ihany koa ny ady mitohy any Moyen-Orient. Manomboka misy eo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro zany indrindra amin'ny resaka herinaratra sy solika ka antony anambaran'ny fanjakana ny fidirana amin'ny amehana ahafahana mampiasa aingana ireo loharanom-bola sy fitaovana ilaina mba hanarenana sy hanatsarana ny famatsiana angovo manerana ny nosy. Fa voatazona ny teti-bola sy ny fantanterana ny fandaran'asa nanomboka ny 2 volana farany ho an'ny taona 2024. Ny ena kosa ny fanetsehana vola ho an'ny sosialy ary ny fampiasam-bola indrindra amin'ny sehatra fototra toy ny rano sy ny herinaratra ho ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena taorian'ny fitsirena fahatelo sy faefatra ny programan'asa, facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny fonds pour la résilience et la durabilité FRD izay niarahana tamin'izy ireo. Raha ny fantatra entina ny filan-kevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tatitra ka amoahana vola mitendana 3.20 tapitrisa dolara anatanterahany ireo drafitra ireo sy ho fanohana ny fampiasam-bola ilaina sy ny laharam-pahamena eto amin'ny firenena aorian'izao fitsirihana izao. Fanampanazavana. 3.20 tapitrisa dolara no famatsim-bola andrasan'ny Madagasikara amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena taorian'ny fitsirena fahatelo sy faefatra nataon'ny FMI mikasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny FRD fonds pour la résilience et la durabilité nandritra ny 2 herinandro teto Madagasikara. Tsy karitra hoe ireo iraka fa niena ny fampidiran-ketra ho an'ny Madagasikara ho an'ny taona 2022. Niena ihany koa ny fanetsehana vola ho an'ny sosialy ary ny fampiasam-bola indrindra amin'ny sehatra fototra toy ny rano sy ny herinaratra. Madagascar, c'est un pays où la pression fiscale reste très faible. Les recettes l'année dernière ont vraiment été largement en dessous de l'engagement que le gouvernement malgache avait avec le FMI. Et donc nous pensons pour un pays qui a des besoins de développement aussi immenses que Madagascar, il est important de mobiliser les recettes pour effectivement accompagner le peuple. Donc les besoins, je suis sûr que vous pouvez les lister mieux que moi, y compris en termes d'approvisionnement de l'électricité et de l'eau aux populations. Et c'est des cris que je pense étaient très clairs aux yeux du monde. Mbola mipetraka ho sakana ny fiantraikany krizy any Moyen-Orient sy ny fiantraikany amin'ny toe-karena vokatry ny rivo-tozakezany. Manoro hevitra ny sy ny fizarana mitovy amin'ny vesatra eo amin'ireo mpisehatra ra toe-karena samihafa ny FMI mba hiarovana ireo marefo. Tokony hanitsy ny paikady ny gouvernemanta mba hiatrehana ireo krizy ireo ho ny fanazavana. La question, c'est de savoir comment répondre à ce type de choc. Et c'est des questions que se posent tous les pays. Généralement, notre expérience montre que lorsqu'un pays est sujet à des chocs, il faut un certain partage de fardeau entre les différentes parties prenantes pour que le choc ne pèse pas juste sur une frange de la population. Et donc, le gouvernement est en train de réfléchir comment calibrer les différents
ajustements nécessaires pour répondre à ce choc. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué dans le programme, il y a des marges importantes que nous pensons permettront au gouvernement non pas seulement de répondre au choc, mais aussi de supporter le plan de relance qui aussi a des dépenses induites. Ankilan'izay nisy fandrosoana tamin'ny fitazonana ny teti-bola sy ny fanatanterahana ireo fandaran'asa nanomboka ny volana farany taona 2024 hoy ny ministra ny toe-karena manamafy ny gouvernemanta fa ny fanangonana vola sy ny fampiasam-bola fototra dia entina nohanana sy atrana ny krizy avy any ivelany sy anatiny ao anatin'izany ny fiakarany viditsolika. Zany déficit budgétaire ohatra primaire dikely zany tamin'ny taona latsaky satria 1,5% PIB zany le zany hoe tsika zany tena tsy nandany mihitsy ary zay koa zany efa tamin'ny bailleur de fonds reny zareo koa nanamafy fa hoe kely zany décaissement Madagasikara no zany amin'ity zany tsika no anarina ny zavatra no ngany taona de izy efa anaty loi de finances rectificative alefa zany sélection dépensée fa tsika efa kory tsy hoe andanitany vola fahatany koa fa araka tena teo hoe ny économie tsika zany efa hoe marary ny économie zany toekarentsika no zany mila aingaina zany lizy reny ny antony navatsika reny hoe assise nationale reny zany mba ahafahana zany mametraka ny confiance amin'ny sera tsy miankina sy fanjakana satria sera tsy miankina zany no tena manao an'le production le production économique nandeha moa zany izy reny ary efa zany efa par exemple hoe efa mipetraka zany zao resaka hoe fampatokisana eo amin'ny tsy miankina zany sy ny fanjakana ary zay zany zao efa kolovana an'le antsona hoe plan de relance économique zay efa nazavana tamin'ny teo zany izy ary misy zany ny négociation zay le teneny teo iny hoe manome marge zany izy Madagasikara zany amin'le hoe zany hoe ahafahantsika zany mba manao zany amortissement le choc reo zany le crise atao hoe le cyclone zany sy le ady Iran io no koa zany mba ahafahantsika zany manao zany zay plan de relance économique zay. Aorian'ity fitsirena ity dia fantatra fa entina ny anivon'ny filan-kevim-pitantana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tatitra ka moana vola mitentina 320 tapitrisa dolara anatanterahana ireo drafitra ireo sy ho fanohanana ny fiampiasam-bola ilaina sy laharam-pamiana eto amin'ny firenena. Makasika ny politika tsy tokony andray famatsim-bola avy any ivelany fitondrana amin'ny fanatanterahana ny fikanlandoam-pirenena mety hiteraka fitsabany mpamatsy vola amin'ny safidin'ny vahoaka izany ka anohitoina ny fahaleovantena ny firenena hoy ny mpanao politika Pasteur Mayol André andrasana ny fanatanterahana izany fikanlandoam-pirenena izany hoy ny antoko kitana satria fanampanantena izany raha teo ny filohan'ny fanavaozan'ny tati-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Tokony apetraka manomboka eto ny daty sy ny tety-andro mazava na tanterahana ny fikanlandoam-pirenena taorian'ny fananganana gouvernemanta hoy ny mpanao politika Pasteur Mayol André ilaina ny mangarahara amin'ny dingana rehetra mba hisorohana ny aya sy ny fifandisokevitra eo amin'ny samy malagasy hoy ny fanehonkevitra anisan'ny teboka lehibe mila fanazavana avy amin'ny fanjakana ihany koa ny hoe iza marina no hitantana ny fikanlandoam-pirenena mipetraka ny fantaniana raha tokambola ny FFKM no andray izany andraikitra izany asa iova rafitra vaovao na herivelo na hafa ho ihany ny fanehonkevitra dia apetraka ao ihany koa hoe ny fepotona ny tetezamita izay andehanana any amin'ny fifidianana tokony atao mazava koa inona ny fifidianana mandeha aloha lalam-panorenana sa ny solombavam-bahoaka sa ny filoha pirenena dia tokony atao rafitra mazava ao koa hoe ny olona mitondra ny le tetezamita ve mahazo milatsaka sa tsy mahazo milatsaka dia raha mahazo milatsaka izy inona ny fepetra-takina aminy raha tsy mahazo milatsaka izy inona ny fepetra tsy ahafahany milatsaka. Ankoatra izay mila faritana mialoha ireo loha hevitra ho tapahana mandritra ny fikanandoha tokony apetraka ao anatin'izany tondrozotra hizorana amin'ny fifidianana ny fandaharam-potoana sy ireo karazam-pifidianana ao atao tokony ho fantatra mazava ihany koa raha mahazo milatsaka ho fidiana ireo mitondra tetezamita na tsia mba hiantohana ny fitovian-jo sy ny fahamarina ny fifidianana dia tsy tokony hisy ny famatsim-bola vahiny amin'io resaka fikanandoam-pirenena sy ny fifidianana zay atao eto fa tokony atsika malagasy madiodio ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana io fa raha mbola misy volan'ireo vahiny miditra amin'io dia manana maimizy amin'ny fifidianana io zareo ka raha ny volany no be miasa ao dia mazava ho azy izy ny actionnaire apetsaka indrindra zany
dia tsy maintsy izy no ametraka ny olona izay olany filoham-pirenena eo fa ny fifidianana nisy teto amintsika hatramin'izay a dia fifidianana arahana alabato foana. Tsy azo ataony manilika ny FFKM ho kosa ny antokitana satria ireo no ray aman-dreny aram-panahy amin'ny fanatanterahana ny fikaonandoha amin'ny pirenena. Ny FFKM ireriany no manana ny fahendrena amin'ny fanelanelanana sy ny famahana ny olan'ny firenena hoy ny fanazavana. No mafisiny ity antoko ity fa tsy misy afa-tsy ny fifanarahany samy malagasy ireriany no vahaolana satria rehefa mifanaraka ny samy malagasy dia manaraka ho azy ireo sehatra iray samy pirenena. Ilaina foana ny ray aman-dreny ampanahy satria misy ny siazesa misy ny fahendrena fa anjaratsika avy aty mivondrona politika sy ny mpanao politika ny manome asina anazy hanome fahefana azy moral satria izy autorité moral ka ilaina io satria ny ray aman-dreny FFKM dia efa manana ny lalakizorany tamin'ny 2013 le hoe 4F fekekeliko fibebany isaiko efatra 4F dikan'izany mosokafasika élargi kokoa zany io amin'ny hery politika rehetra sy reo a société civile sy ny maro samihafa zany dikan'izany miroso ary zahay dia mametraka fitokisana amin'ny andreo matofoloha ary efa teniny io tsy maintsy tanterahana io zany fikaonandoha-pirenena dia zay vokatry ny fikaonandoha-pirenena io zay no exécuteny ny avy aty ambony aty. Mitakirafitra mazava mangarahara ary ombonany rehetra ny fikarakarana ny fikaonandoham-pirenena mba azahoana manangana teteza mita maro toerana sy mitondra makany amin'ny fifidianana azo antoka sy ekendrehetra ho ihany ny fanazavana. Fa mbola sarotra ny ananana fifidianana madio sy mangarahara raha toka tsy tanterana ny fifidianana sefokotany. Ankoatra izay, miteraka disadisa lehibe ny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny fanendrena sefokotany sy ny tsy fisiany komity pokotany ho ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena. Narcisse Karazafy, mbola afa-tsara hatrany. Nabaribary ny filohan'ny fikambanan'ny sefokotany tao Fianaratsoa nandritra ny fiaonany tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny farany herinandro teo ny fomba ratsy fanaon'ireo sefokotany ampandaniana ny filoha teo aloha nandritra ny fifidianana filoham-pirenena roa farany natrehin'ny firenena. Nambaran'ny sefokotany ampitahakely ity fa fomba fiasan'izy ireo ny tsy manompo izay tsy mahery ary izay mitondra eo dia toalan'izy ireo avokoa. Teny midina no tanterahany sefokotany ho ny fanazavana ka raha misy zavatra ankinina amin'izy ireo dia tanteraka zato isan-jato. Porofon'izany ireo voka-pifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tao Fianaratsoa izay isan'ny nazahoan'ny filoha teo aloha vato-betsaka indrindra no karamaina nampandany ny filoha teo aloha mantsy ireo sefokotany araka izao ampamoaka nataony izao. Ary dia zato isan-jato izay zavatra nataonay teto dia tena misy provo mihitsy raha vozahay sefokotany reo no misy zavatra kinina aminay dia tanterakay zato isan-jato. Provo izany angamba Fianaratsoa no voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary taovio koa ka raha ohatra tonga eo nareo dia ho avy koa zahay ka natanteraka izay zavatra tanay kotsay provo zahay satria fa fambaraka ho an'ny firenena ny fietsika toy ireny ho ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampiona amin'ny mahatany repoblikanina ny Madagasikara dia tokony hisy ny fanarahana antana tohatra fanariana ny zo amakasiny olombelona nefa ny filazana fa ny sefokotany no terena amadika ny safidim-bahoaka hoy ny fanamafisana. Ny fona raha miteny hoe lasa fisolelafana sy fitadiavana tombontsomonoa ka fanariana ny tony ny tena zo amakasiny rehetra zany rehefa avy eo hoe zay zay tiana atao zay baikonareo ny tena lehibe any sefokotany dia tsy ny merana ny sefoditsika raha ny tena izy raha maha olombelona fa le olombelona miaramonina aminao eo no topoinao fa lasa mifamadika amin'izany izy indray hoe miandra baika ao aty za tsy miteny hoe manohatra fa tokony hoe ny miainga avy any ambany ny tena ny any sefokotany ka zay zavatra hoe vokatra le politika diso le politika zatra milalao ny olombelona dia zay lasa hoe manana zany toe-tsainy zany hatramin'ny olona ho tompona indraikitra hoe zay dia miandro mibaiky fotsiny zay tianareo atao dia ataony ohatrany hoe zay tianao naovanandro oloreo dia ataona iarak'izay izy ka zany zavatra zany mila fanabeazana zany mila fantsiana mafy dia mafy ny zavatra ohatrandriny zay le fanavaozana raha iza. Tokony ho fidina ny sefokotany hialana amin'ny olana mety hitranga eny fotony hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena ampirindra ny fiarahamonina eny fotony ny fananana sefokotany voafidy.
safidim-bahoaka satria le tendrena matsy mety misy olona tsy de lanin'ny vavoniny sasany ohatrany hoe forcine fotsiny zany izy le hipetraka eo le safidy matsy hoe tena zareo mihitsy manao aninona misy olona ary après safidin'le olona le izy de tsy de maninona loatra tokony misy fiatraikany betsaka mihitsy satria tsy mitovy hevitra ny olona zany misy olona tokony tsy tian'le tendrena nefa misy olona tian'le tendrena olona vitsy zany makasitraka an'le tendrena raha par rapport an'le hoe tena safidy matsy hafa misy zany safidy zany hoe tena safidim-bahoaka marony zany hoe sitrapony zany iny na mety ny eo na tsy mety de efa safidy iny raha tendrena matsy ohatrany tsy de tsara loatra zany tokony atolotry ny antoko politika ny sefy fokotany ary ireo olona rehetra mikasa irotsaka ho fidiana ho sefy fokotany dia tokony avy amina antoko hoy ny fanehoan-kevitry ny sasany tokony fanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fifidianana komity pokotany mba azahoana manara-maso ho an'ny asan'ny sefy fokotany amin'ny ankapobeny no raha ohatra ka miresakisika manodidina an'le hoe sefy fokotany raha mifiaverako azy dia tokony ho fidiany io sefy fokotany io ary ny antoko politika manolotra azy zany hoe zay olona rehetra mihevitra ho tonga sefy fokotany dia tsy maintsy tafiditra ny anatin'ny antoko politika zay mijoro amin'le fokotany zay everiny ny adidiana azy zany izy ary dia mazava loatra fa tsy hipetraka fotsiny amin'le rafitra toy zao zany le izy fa hitsangana miaraka amin'izay ihany koa ny komity pokotany zay antoko politika ihany koa manolotra eo zany hoe mety lisitra ray misy ny sefy pokotany sy ny komity pokotany ka zay lisitra manana mahazo mpifidy betsaka zany no mamoaka an'le sefy pokotany dia menga avy amin'izay koa nisan'ny komity zay mety ho ananana eo anatin'le izy mbola mampametram-pantaniana ho ihany Gérard Ramamampiona ny antony tsy hifidianana ireo sefy fokotany kanefa omena halalana hifidy solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena ny vahoaka tsy feno demokrasia raha tsy ampiarina hatrany amin'ny ambaratonga ifotony izany zo izany zay mbola jeune tao anatin'ny fahataondrana dia fantatra tsara mihitsy hoe nofidiana zany sefy fokotany zany dia amin'izao zay mametram-pantany mihitsy tataony hoe fananinana tokoa mo lasa nitendrena dia inona no vokatra le hoe nitendrena na tsara zavatra ary nahafahana tena hoe nitondra ny firenena araka ny tena izy ve tena nahafahany vahoaka mipetraka amin'le zosy asina sy fahamendrehany sy ny fahafahany sy ny fahalalahany ve zany zany le fanontaniana hoe rehefa hoe manolotra olona telo dia ny avaty amin'ny rafitra aty ambony no manendry zany ve tsy manakely mba tsy irazako hoe manerina amin'ny lalao mihitsy ny zoa makasy ny vahoaka ny tena iny fotony zoan'olombelona tsika fa ao anatiny hoe fanavaozana dia tokony hoe ny fanavaozana dia hoe famerenana ho amin'ny tsara fanadiovana ho amin'ny tsara isan'ny fanavaozana lehibe andrasana ho ihany ny fanazavana ny fisafidianana iny fotony ny sefy fokotany ho fanamafisana ny mangarahary ny tamberina ndraikitra ary ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafitra fitantanana iny fotony Vaovao trangam-piarahamonina kosa indray mitaky fanadiadiana sy ny famoahana ny tena marina sy izay tompon'antoka tamin'ny famaizan'ny box atao amin'ny tsenan'ny pochard Analakely Omaly ireo mpivarotra lasibatra misasiva ireo box na trano fivarotana maina nandritra izany ary amina miliara ny fatiantoka vokatry ny firetana raha ny fanazavana trano fivarotana na box sivy no mahita amin'ny tsenan'ny pochard Omaly Vaomaraina tokony tamin'ny dimora latsaka fatelony sy mba sy potiky ny hafa avokoa ny entana tavela atao amin'ireo toeram-pivarotana ireo ary nisy ireo tena tsy azo noraisina intsony mihitsy fa levony avy tanteraka ainy ireo tompony tsena ho ahitrano ininana atao izao tranga izao raha ny fanazavana mbola tsy mampiasa herinaratra ny trano fivarotana ny andohan'ny afo raha ny fanazavana ihany ka sarotra eritreretina ny filazana fa court-circuit no nitarika ny loza tsy nisokatra ny tsena vy ihany koa anefa ny box ka magaga ny mety hidiran'ny firetana ho ihany fanazavana ho an'ny mpivarotra iray tombanana hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary ny fatiantoka tamin'izany sady tsisy courant aminay tsisy ninina dia tsy haiko hoe avaiza zany le afo dia ny avy eo amin'le tranonay trano vy misy etaka manao ohatra izao ty zany zao le trano ohatra izao dia le vy mietaka ohatra izao raha ny fahazahoan'le panneau constat sy le mpitsiky rehetrarehetra ty zany dia ohatrany hoe natsipy teo zany le afo dia natsipy le afo dia nampiretina ny jiro sany tsy haiko dia za andro mivo zany ny vavahady sady le fidirana loatra zany tsisy olona tratra aloha zany tao mariako fa le izy fotsiny zany zavatra ninina tao satria tsisy afo kitay tsisy mpanao laso tsisy ninina zany efa to dia lamba confection izy tena hoe tena tonga dia hoe ao ny ana sady stock fivarotako tonga dia perte totale mihitsy
dia mangataka ny fitondram-panjakana sa tsy haiko hoe inona hoe jery akaiky an'izy hoe mba andeha amin'ny famarina sy fitsarana mba ho tsara izay olona nanao an'io zavatra io fa le izy tena natao le izy satria tsisy courant amin'ilay trano. Miandry ny fanadihadiana ataony manampahefana araka izany rehetra amoana ny tena marina momba ity tranga mampiaya ity ho ny delege ny tsena sy ireo mpivarotra tena voakasika izay vinavinaina ho amina miliara ny fatiantoka tao anatin'izany. Zavatra rehetra mety hoe ny siny ny afo dia teo amin'ny toerana io dia atao hoe sarotra ihany ny eritreritry ny siny lisy satria voalohany indrindra aloha amafisina fa teo amin'ny boky sisy ny manodidina an'io dia tsy mampiasa jiro. Tsy mitombona zany ny hoe court circuit izay ezahana ely any anaty tambajotran-tserasera any aloha raha mamaky tambajotran-tserasera dia mahita an'le hoe circuit ary olona tsy mpivarotra ato no manely an'le feo tsy manana toerana tsy mpivarotra ato amin'ny tsena am-posara nefa mahita izy iray mahita valina fanadihadiana mialoha amin'ny tandro filaminana hoe court circuit na mahay an'le izy dia hafahafa zany raha fijerina ny zavatra nisy ny seho maly satria tsisy mampiasa afo-tsaribao ao. Ny tsena raha teo nanomboka sabotsy hariva lahady latsinainy tsy sokatra ary nagaga nefa ino maly maraina iny atao bombon'ilay toerana izay misy an'ilay mpivarotra artikla bebe tao ny andohan'ny afo. Efa nanao izay ho afa ireo tompon'andraikitra sy ny mpivarotra eto amin'ny poshary hisoroana ny famaizana tahaka izao. Vokatry ny ezaka ataon'ny rehetra amin'ny fampiasana fitaovana enti misoroka izany no tsy nisy ny tranga famaizana tao anatin'ny tsena nandritry ny 30 taona raha ny fanazavana ihany. Afa avy amin'ny toeran-kafa mahazo ny tsena no nisy efa taona maro lasa izay. Raha ny zava-misy aloha tao anatin'izay 30 taona izay tsy nisy famaizana mihitsy tato fa ny ezaka izay araka izay rehetra azo atao miaro na dia tsisy fitaovana hoentina miasa azy fa izay zavatra kely hoe ahafahana mandrindra sy mandamina an'izay resaka fiarovana ny resaka afo izay afo aloha ny resako mampiasa izay misy raha iny barika manga be ireny efa asiana rano reserve foana moa amin'ny alina ao dia raha sanatria hoe misy zavatra miseho dia efa mba misy azo raisina mandrapatonga amin'ny pompe. Ny faharoa manaraka izany mandeha foana amin'ny fanaraha-maso ny resaka jiro ato anatin'ny tsena zany ary raha ny resaka sécurisation na circuit zany ato samy mampiasa ireo fa mampiasa visible ary tsisy atahorana zany aloha hatreto resaka hoe avy amina jiro ny resaka circuit satria isaky ny toerana ray mampiasa jiro dia manana coupe courant miaraka amin'ny visible tsy mbola nisy hoe court circuit goavana. Miezaka manarina tsikelikely ny tsena n'ireo mpivarotra androany tsy siny ny fahabanganana fa tsy antoka be. Na mpiseho firaisan-kina ihany koa ny rehetra manoloana ny vola niatra tamin'ireo namany ka nanao tsy papaika ahafahan'izy ireo miarina. Ankoatra io manamafy ny ezaka amin'ny fampandriana fahalemana eny an-toerana ihany koa ny tompon'andraikitra hisoroana ireo endrika tsy fandriam-pahalemana anatin'ny tsena ny poshary izay ahitana mpivarotra 3 arivo mahery. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray zava-dehibe ho an'ny tafika malagasy ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fizarana traikefa amin'ny firenekafa. Ilaina ny fisokafana amin'ny fiara-miasa iraisam-pirenena raha tokahajaina hatrany ny fahaleovantenina ny firenena hoy ny antoko otrikafo. Araka izany tsy tokony hiteraka resabe ny fifanakalozana traikefa ataony miaramila rosianina sy malagasy eto amintsika amin'izao fotoana izao hoy Elia Rabevahiny. Tapavoany Narcisse Karazafy sy mbola havatsara. Miteraka ady hevitra tatoato ny fisian'ireo mpampiofana miaramila rosianina mandalo eto Madagasikara mizara traikefa amin'ny tafika malagasy tsy tranga vaovao ny fifanakalozana traikefa tahaka izao eo amin'ny firenena samihafa hoy Elia Rabevahiny. Raha tsy ahivina nandritra ny Repoblika faharoa teto Madagasikara dia efa nahazo fanohanana sy fampiofanana avy amin'ny tafika frantsay ny tafika malagasy efa nisy koa ny fiara-miasa tamin'ny tafika sinoa pirofo izany fampisokatra ny fifanakalozana ara-tafika i Madagasikara. Raha-tafika zay ny azonazana azy teo fitondram-panjakana malagasy ny fitondram-panjakana rosianina tamin'ny zany fotoana zany izay mbola firaisana sovietika moa zany tamin'izany fotoana zany. Amin'izao zany misy amin'ilay mpapiofana avy amin'ny tafika rosianina ireo mandalo eto amintsika izay mizara traikefa amin'ny tafika malagasy dia ho anay eto anivon'ny otrikafo zany tsy dia hitanay loatra hoe inona ny olana amin'ilay izy satria misy ataontsika hoe sasatsasany amin'ny malagasy zany hoe mandrivotra an'ilay ady-hevitra dia lasa ohatrany manahirana mihitsy mijery an'izy fa indraindray al'izy ohatrany fahita hoe misintona mihitsy anao izay asoreny ny tafika malagasy amin'reto lay tafika vahiny reto nefa ilay izy dia averiko ihany hoe fifanarahana fiara-miasa.
tsy tokony oloharanonady hevitra na fifandrangitana ara-politika eo amin'ny samy malagasy sy eo amin'ny samy miaramila ny fisiny ireo mpampiofana rosianina tokony hojerena amin'ny fomba mangarahara sy mahasoany firenena ity fiara-miasa ity hoy ny otrikafo fa tsy ampifandraisana amin'ny ady politika anatiny na ivelany. Mbola misy ireo tompona ndraiky mpanjakana mifikitra amin'ny fiara-miasa amin'ny la Frantsa ka manohatra ny fanitarana ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa kanefa tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fisokafana amin'ny BRICS. Amin'izao fotoana izao rehefa morona bebe kokoa tsika mankany amin'ny BRICS économiquement mirona amin'ny fifanarahana amin'ny atafirosanina amin'ny lafin'ny fiarovana dia misy mametraka adihevitra manahirana ilay izy ary hita misy hoe manao adihevitra diso ao anatin'ilay izy ka ho anay izany dia mazava tsy maintsy sarotantsika amin'ny fiandrianam-pirenena fa ilay fiandrianam-pirenena izay akory tsy midika hoe tsy afaka hisokatra amin'ny hafa tsika ka tsy afaka hiara-iasa amin'ny hafa fa ny fiarovana any Madagasikara kosa izay dia mazava hoe anjarany tafika malagasy no manao an'izay fifanarahana fiara-miasa na ny ataoko hoe fanampiana fitaovana sy ny karazany izany heverina hoe izany ange zavatra piso foana ka hoy izy zany dia famaranana an'izy ohatrany mahita izahay izany fa misy ireo le zatra sy tsy te ihany amin'ny fifanarahana amin'ny la Frantsa raha miresaka ara-tafika tsika dia somary sarotiny izany amin'izay lafin'izay. Tsy manary velively ny fiandrianam-pirenena ny fisokafana amin'ny fiara-miasa iraisan'ny-pirenena ho ihany ny fanehoan-kevitra tokony ho resaka stratejika sy tombotsoa amin'ny pirenena no jerena fa tsy ny tombotsoa an'olombitsy mbola manompo any la Frantsa ho hiatrany Eliara be vahiny. Vaovao avy any Ambatondrazaka taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Antananarivo dia natomboka tamin'ny herinandro lasa ny fanoratana anarana biometrika ho an'ny faritra Alotra Mangoro. Ny teo anivon'ny ministerany ati-tany no tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tany antoeran'ny fanampim-baovao tateriny namana mpanao gazety Siniry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Totosandroany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny fisoratana anarana biometrika atenivon'ny renivohitry ny faritra Alotra Mangoro. Olona manodidina ny roa tapitrisa no ezana hatafiditra ny anarany ao anatin'ity dingana voalohany ity manerana ny nosy. Amin'ny ankapobeny ny fandarana asa dia mikendry fanoratana olom-pirenena 12 hatramin'ny 13 tapitrisa ka anisan'izany ireo tanora vao mahatratra ny taonany feno. Nanomboka tamin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanolotsaina avo ny prime ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny fanoratana anarana ary izao efa aparitaka manerana ny faritra izao. Raha ny fitenenana ny italian'ny kabinetra ny faritra Alotra Mangoro dia nanorotsorotra sy nanazava ny mahazava-dehibe ny fanoratana ny anarana biometrika toy ny fahafahana manafoana ny famerenana anarana manitsy ny adisona amin'ny fanoratana ary miady amin'ny osika ara-taratasy. Dia ahafahantsika misoloka ireo osika amin'ny fampiasana ny ianao na ny mialatsiny any amin'ny teny vahiny hoe ny usurpation d'identité. Eo ihany koa amin'ny raharaham-panjakana ny fisian'ny passeport, ny permis, indrindrandrindra ny lista électorale dia inona ary azo antenaina fa tsy hisy intsony ny fiverimberenany ny anarana ao anatin'izay listra izay. Ireo tombontsoa vitsivitsy ireo no ahafahanay avy ao amin'ny faritra izay tarihan'ny lehibe ny faritra telo hoe manasa antsika rehetrarehetra ary miantso antsika olom-pirenena rehetra mba andray anjarana vitrika amin'izany fisoratana anarana biometrika izany. Nanokatra ity fotoana ity teto Ambatondrazaka ny talemisana ny SIM sady Kotsa Alotra Mangoro ny sekretera général ny préfecture Ambatondrazaka ary ny talen kabinetra amin'ny faritra Alotra Mangoro sy ny lefitry ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka. Hatramin'ny 30 juin zany aloha 2026 ny opération fa rehefa avy eo dia mivadika ho asa andavanandro eny anivon'ny distrika sy ny arrondissement. Ny voakasika amin'io dia ny olom-pirenena fotoana miakatra fa ny tanjona moa dia misoratra anarana ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fanehoana any. Tena ny mampatsiahy fa tafiditra ao anatin'ny paikady nasionaly momba ny fanovana digitaly ity programma ity izay entiny teny manentana izao tokana
olony iray mahizy iray. Maresaka avy any ivelany nitotaka tany Moyen-Orient alina ny mason'izao tontolo sy ny sain'ny mpanara-baovao. Omaly dia nandrahona ny amotika ny Iran i Donald Trump. Nisy fiovana tampoka nefa izany akananaiky ampiato ny fanafiana mandritra ny tapabolana indray États-Unis. Manay ny mety hisina krizy lehibe États-Unis indrindra amin'ny resaka Detroit d'Ormuz, lalana stratejika lehibe amin'ny fitaterana solika maneran-tany ka isan'ny antony andraisana ity fanapahan-kevitra ity. Fanampanazavana. Ao anatin'izao fifanarahana vonjomaika izao, samy nanaiky ampisahatra ny fanafiana na États-Unis na Iran. Mazava ny resaka, sy famaranana ny disadisa kory izao dingana izao. Ho an'ny États-Unis dia toy ny dingana makany amin'ny fandrimpahalemana sy fandresena ara-diplomatika ny fanapahan-kevitra. Etsakilany kosa, nanaiky io fanapahan-kevitra eo amin'ny mpitandremana Iran ary nanamafy fa sy midika ao fefaran'ny ady ny fampetona ny fanafiana, ka nilaza fa vonina hatrany hamaly Iran raha misy ny fandrahonana vaovao. Tao anatin'ny fanambarana ofisialy nataon'ny Iran dia nosindriny mafy ireo fepetra maromaro. Anisan'izany ny fampetona tanteraka ny fanafiana rehetra, ny fanesorana ireo sazy ara-toekarena ary ny fanekena ny zony amin'ny fampandrosoana ny fandaharana sy nokleary. No hamafisin'ny Iran fa sy maintsy mifototra amin'ny fifanazana sy ny fitovianjo ny fifampiraharahana rehetra ho avy. Eo ihany koa ny resaka fiarovana ny fivezivezena ao amin'ny Detroit d'Ormuz izay eo ambany fanaraha-maso sy fifehezan'ny Iran. Na dia eo azy zany ezaka hialana amin'ny fifandonana amin'ny fantana izany dia mbola marefy ny toetra raha. Ny fisian'ny dinika kasaina hatao an'i Pakistan dia manome sirim-panantenana, saingy sy azo antoka ny vokatra. Mbola mifampiandry amin'ny lafy maro ny roa tonta ary samy mitandrina sao voafitaka. Raha sy misy ny fifanarahana mazava sy maharitra ao anatin'ny 2 herinandro dia mety hiverina haingana ny fifandonana. Ho an'izao tontolo izao, indrindra amin'ny sehitry ny toekarena sy ny angofo dia manamarika fa mbola marefy sy mora miova ny fifandanjahan-kery eo amin'ny firenena lehibe. Andrasana araka izany ny mety hotohin'ny ady ato anatin'ny 2 herinandro avy. Ilay renirano mangotraka ho Peroa, io indray no hafakely entina amintsika amin'ny ity anio ity arahoary. Ao anatin'ny ala tropikaly ao amin'ny Amazonie péruvienne no misy ity renirano sy manapaharoa antsoina hoe Sanay Timpichika ity na rano mangotraka. Mahatratra hatrany amin'ny 5.70 degré Celsius ka hatrany amin'ny 6.70 degré Celsius ny maripana amin'ity renirano ity, ka mety handoro ao anatin'ny sekondra visy monja ary mety hahafaty ny biby na olombelona tafiditra ao aminy. Enina faingo 400 kilometatra ny halavan'ny renirano, saingy tsy misy olona sahy milomano ao anatiny. Sy toy ny renirano mafana fahita any akafa ny Sanay satria sy misy volkano akaikiny, fa eo amin'ny 700 kilometatra miala aminy vao misy volkano akaiky indrindra. Na dia mahavariana aza ity renirano ity dia mampidi-doza ho an'ny olona sy zatra raha. Iray amin'ireo renirano mampitolagaga indrindra eto amin'izao tontolo izao ny Sanay, izay toerana tsy ho an'ny rehetra, kanefa kosa manintona ireo mpikaroka sy ireo mpahay siansa hamatatra ny tena zava-misy marina amin'ity renirano manana misteri ity. Teny vaovao tongo kilasy tongo vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa indray tongo kilasy tongo vavy.